eto za dia faly misaotra n'izay nikarakara ity fihaonam-belona ankizy ity nanasanay ankizy sembany tsy teny betsaka za fa fanentanana kely maromaro vitsivitsy misy ny zoianatra nefa tsy feno zany amin'ny ankizy zaza sembany tsy teny fotsiny za ny tsy fampin'ny fitaovana ho an'ny ankizy tsy mahita ho an'ny ankizy mareny tokony ampidirina teny malagasy ofisialy ny teny tanana eo ihany koa ny herisetra mba raha azo atao tompoko dia azo atao ny faminany kileman'ny zaza sembany fa lasa herisetra ara-morary ho an'ny ankizy zaza sembany izay sorato. Mbola maro ireo tsy manaja sy manitsakitsaka ny zonay izay maneho amin'ny endrika herisetra isan-karazana toy ny herisetra ara-batana, herisetra ara-tsaina ary herisetra ara-nofo. Dia tokony hamafisina ny fahaizanay miaina sy fiarovatenanay ary mandaa ireo endrika herisetra sy fanambolena ny fanomezana sehatra ahafahanay miteny maneho hevitra ary mitaraina raha tojolana ary manao fitoroana sy ny almon ny tranga herisetra mahazo anay. Mama,